amin'ny commune rural'ny Antsampano atsika ty lalagna ty moa efa araka ny descente nataonay taty tamin'ny farany teo ity ny lalagna zay mamoaka ny vokatra avy amin'ny commune magnodidina miakatra aty Diego zany. Ka ny raha misy efa misy asa fagnamboarana pont zay niarahana tamin'ny projet PIC ny région ny commune maromaro atao agnatin'ity faritra Diego 2 ty fa ny asa zany mbola tsy tegna vita tanteraka dia efa avy ny orana dia tsy maintsy magnano déviation atsika. Le déviation tsy maintsy hatsaraigny isan'andro satria rehefa avy ny orana zany ny zavatra apetraka na vato na zavatra hafa andesin'ny rano. Ka eto zany mijery hoe mivina marigny tokony tegna vita tanteraka ny pont sy ny remblayage zay nentin'ny rano akaiky izy io mba ahafahantsika mampiasa azy tanteraka. Dia eo ahoana koa ny fomba ahafahantsika magnatsara ny déviation mba tsy ho tapaka ny fifamoivoizana na ny olombelogno zany na ny entana maro isan-karazany zay ilaigny aty Diego. Ka ny zavatra mahavelombolo zany tsy tapaka mihitsy ny lalagna sy déviation ary ho vita tsy ho ela ny pont sy ny remblayage zay magnodidina azy. Amin'izay fotoagna zay rehefa vita ny pont tsy ho ampiasaintsika tsony ty déviation ty fa mandrapahavitan'izay tsy maintsy atao zay ampandehanana ny déviation ty mba tsy ho hisy fifamoivoizana tapaka na ny olombelogno zany na ny entana maro ny vokatra zay ilaigny agny Diego ampiasain'ny vahoaka amin'ny andavanandro.